funding ako sa Zemta Zune. Kata nga Zemba libre sa uljam mix ni Remat Stuttgart. So to. Démissionner Venezuela! Marman jangan aja nih, Zemi lepelan rata. Zemi lepelan. Mareli naro, dia pecah ya, saya lesar. Pecah naro, saya lesar. Aja le banderol naro. Deci câte mai impulse al Cracov? Zone piantan kira itu ni reach. Ya. Dit yang jamaat itu vier di saat
dray le likiny miala pour mihitsy ve hoadray You can see me. Sibzal motro you. No, Sibzal Jim. Yes. Miaraka amin'ny vahoaka malagasy bako madinika mpianatra ny tafika. Miaraka ny tafika. Satria matsapa mijaly jiro koa ireo tafika reo. Amareko ampody, amareko isan'andro ampody koa tsy mandeha jiro. Valantin ty fa tsy regny feky ata rafa mandeha ho azy feky izy tsy mandefa message oh koa narariky bara fa mipiritsika feky izy ato izy ka ariva no andeha za film maty courant Mora. Oh, calme, mora. Mora. Sotrina reo
chef tafika malagasy misaotra betsaka maramila so ihany fa nisy ny maramila tsy gendarme maramila saotra betsaka amaray mbala izy foko mbala io olo io Atenção! Am Tonacô, Diego Soares. Tonacô. Pure, Nala Pure, Nala Pure. Hello, you're on the party way. Hello, I'm going to have hello, hello, So sana amzao fotoana eto Diego Soares amzao fotoana ny miaramila miaraka miara-mizotra mpianatra amin'ny vahoakan'ny Diego Soares milamina ao tsara lasa mizotra milamina tsara miaraka amin'ny vahoakan'ny Diego mandeha tsara se lasa Aya mbanga ra chef. Essa ra chef. Maitz atsika, maitz. Lasa tsika. Delisman mitarda lalana. À l'instant, à Diego Soares. À l'instant. Miala. Efa maro ny vahoaka manaraka.
fitsefagna zao. Edy! Ja. Am'izao fotoana antsika miresaka zao Diego Suarez. Diego Suarez nitafika dia nanaraka ny vahoaka, nanaraka ny mpiasan'ny cure nitafika malagasy ty Diego. Nafinaritra be le tafika androany zao le tafika. Tsy ho vita anaty fa tsy miala président. Aloha mietsika sambaha saka hoe nanerana ny Madagasikara fientanana indrindra avy amin'ireo hoe tanora izay manamafy zany fangetahetana fanovana sy fiovana eto amin'ity firenena ity mba hananana ho avy mamiratra sy azo antoka kokoa satria raha mijery sy miaino zany hoe zavatra nitranga ohatra tetsy Agatso Omaly dia tena hoe sany tanora ary tena naneo sy nanamafy hoe tsy mety aminay ilay zava-misy tsy mety aminay ny fitondrana tsy mety amin'ny ho avinay zay ilay isany songadina maly ary tonga hatramin'ny hoe miala amin'ny filoham-pirenena moa dia ny fahita sy ny zavatra mitranga ary efa lasa fahazarana ao anatin'ny hoe fifezana ny toedrara zany ny hoe fampiasan-kery satria tena enjana ny zavatra nitranga Omaly teny Ankatso ny faharatrana indrindra tsy latsaky ny dimy ireo hoe mpianatra sy olosotra zany naratra nandritran'izay hetsika izay andaniny efa iresaka azy moa Brito rehefa eo fa ny taty amin'ny lafin'ny fanjakana zany dia nisy an'ilay hoe fampiatona ny gouvernemanta nataon'ny filoham-pirenena ka sa hoe tena hanova zavatra sy hoe tena izay ve no nandrasana fa raha tika tsosotra zany hoe ny filoha no nitakina ho esorina raha ny fitakina saka hoe manerana ny nosy ary tena mafana dia ny gouvernemanta aloha zany amin'izao hoe nampiatona ka sa hoe amaolana ve tena lay gouvernemanta ve no hoe orana teto sa ilay rafitra sy ilay fanjakana sy ny hoe tsy faiza mitantana amin'ny endriny maro satria ny filoham-pirenena aloha ny tena hoe lohany any amin'ny tapiny amin'ny hoe politika mpanjakana.